Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Faly indray ny tenako manolotra ny fandaharana ato amin'izao teo afaka vahenao izao ary androsao ao amin'ny tokantranonao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary mirary ny fiadanan'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, raha marary ianao dia inoko fanasitrana anao Andriamanitra. Raha kivikivy ianao dia apitraka anao Andriamanitra. Ary ampafantatra anao ny valon'ireo fanontaniana sarobahana ao anatin'ny fisainanao, hoentinao amahana sy hanatsarana ny fiainanao ao anatin'ny afatr'Andriamanitra. Manara tsara androany fa handray tokoa ianao. Eny ary tompoko, andeha hivavaka alohantsika, hivavaka fohy dia andre ny tenin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany io, misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola nitahinao afaka indray izay manaraka ny fandaharana, mihaino ny afatrao. Inty aho Andriamanitra ho fitaovana tsara eo am-pelantananao, mitenena amin'ny alalako, mitenena amin'ny tsiraray avy izay mihaino, naiza toerana andrenesany sy anarahany izao afatra izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ny fahasoavana, ny fitahiana ary ny fanasitranana, ny famonjena ho an'izay rehetra manaraka ny fandaharana amin'ny anarana maherin'i Jesosy. Amen. Voalohany ary dia izao hoe izao afatr'Andriamanitra izao dia nomeko ny lohateny hoe avelao Andriamanitra hanatanteraka ny programany izay tsara indrindra ho anao. Avelao Andriamanitra hanatanteraka ny programany izay tsara indrindra ho anao. Tsy misy mana programa tsara mihoatra noho ny programan'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika. Mety ela angamba ny ainatsika teto ambony ity tany ity dia mieritreritra hoe ahoana reo fomba hitondrako ny fiainako, hanatsarako ny fiainako. Ny olombelona tsiraray avy zany dia manana ny vinany mba hatsara ny fiainana, tsisy maniry hanana fiainana ratsy zany. Kanefa androany dia milaza amintsika hoe Andriamanitra irery ihany ny tena manana hevitra, programa tsara ho an'ny fiainanao. Ary izay na tonga ty afatr'Andriamanitra ity mitondra izany lohateny izany hoe avelao Andriamanitra hanatanteraka ny programany izay tsara indrindra ho an'ny fiainantsika. Avelao Andriamanitra hanatanteraka an'izany. Voalohany indrindra aloha dia izao hoe ampahafantarina antsika fa tena tiantsika Andriamanitra. Tena tiantsika Andriamanitra, mihevitra antsika Andriamanitra, mikarakara antsika Andriamanitra, tsy manary antsika Andriamanitra. Dia hozy angamba ianao hoe zavy, zangy olona mpanoty, zangy olona zao mety lazainao daholo ny klemanao. Fa za androany ilaza aminao araka ny Jaona 3:19 zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy, iarahantsika rehetra mamaky proof lehibe fa tena tiantsika Andriamanitra, tena tianao Andriamanitra. Hozy angamba ianao hoe fa inona no antony? Tsy misy antony. Tsy hoe tsara ianao, tsy hoe noho ny zavatra nataonao zao, fa dia tena Andriamanitra ianao ary tena tiany ianao. Zao no lazainy ao amin'ny Jaona 3:19 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra anao. Izao tontolo izao no ho anisan'izany ianao. Nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra anao. Ry havanao, tena tian'Andriamanitra ianao. Ny fisainana rehetra ankoatran'izany dia tena diso. Mety mieritreritra angamba ianao satria mety hoe misy zavatra mafy zao tena iainanao eo amin'ny fiainanao manokana. Tsapanao hoe misy zavatra tena hoe mangiry firy aminao, tena iainanao. Dia mieritreritra ianao hoe tena tsy tia Andriamanitra. Tsy misy koa ngamba Andriamanitra hozy ianao. Fa androany dia milaza aminao araka io Jaona 3:3 fa toy izao. Eto zany izy dia milaza mihitsy, mitondra, mitantara, mitondra amintsika le fitiavan'Andriamanitra ny filazantsara ny Jaona hoe toy izao. Ampisehoany ny filazantsara ny Jaona ny fitiavan'Andriamanitra antsika anao ry hava-malala izay manaraka izao fandaharana izao. Tsy fantatra hoe androany mety tsy azonao onona loatra zany, fa ao anatin'izao avatra izao dia inoko fa hiavisa danja ao anatinao. Ho tsapanao hoe efa tena tia Andriamanitra, tena tianao Andriamanitra. Tsy hoe noho ny fahatsaranao, tsy hoe
misy zavatra mba tsara vitanao zao teo amin'ny fiarahamonina na ozy angamba ianao za kosa nge mba endrin'oraniny na inona na manahoana na manao ahoana ny toeranao sy ny faratsinao de izao ny zavatra lehibe zay lazain'Andriamanitra aminao hoe tena tianao Andriamanitra, tena tianao Andriamanitra. Ary zao Andriamanitra izao de manana fitiavana mihoatra noho ny tiavan'ny olona rehetra anao, satria nahoana zao volazany hoe ahoana le fitiavana toy izao, ohatry ny ahoana zany fitiavana tiavan'Andriamanitra antsika zany, ny tiavan'Andriamanitra anao zany izao izy nijaona de ahoana izy nomeny atsika ny zanany latokana, nomeny anao ny zanany latokana, tena cadeau spécial, fanomezana mbola tsy nisy ohatr'izany, tsy mbola nisy olona nanome anao an'izany teto ambony tany fa Andriamanitra nanome anao an'izany. Tena tiany ianao, tena tiany ianao, tena tiany ianao. Andriamanitra tena tianao, tena tianao loatra izy. Nampiasa vavaka izy androany nitondra zany message zany fa tena tianao loatra Andriamanitra. Tena ianao mihitsy izy ianao hoe sange ratsy pastery, sange ohatra zao hoe andraso aloha e. Tena tianao Andriamanitra, tsy misy lainga zany, tsy misy namboamboary zany fa toy izao no ny tiavan'Andriamanitra anao. Tena tian'Andriamanitra ianao. Porofony zany de zao hoe nomeny, nanome Andriamanitra. Tena tsy fitiavana teo imolotra lizy fa hoana ny lazako fa tena tianao Andriamanitra. Nomeny ny zanany latokana, nomeny Andriamanitra anao ny zanany, ianao io zay miaino nomeny Andriamanitra anao ny zanany. Tsy fantatra ena fantatra an'Andriamanitra venao, tena ao anatin'ny tena famponan'Andriamanitra venao, ianao mitsy vele tena tsy miraran'Andriamanitra. Laza aminao androany fa tena tianao loatra Andriamanitra. Tsy nisy olona nany olo tianao azy, tsy mbola nanolotra zany hoe ny zanany omenanao atao sorona ho anao. Iza teto ambony tany na vitan'izany, valio ara mahita ianao. Iza teto ambony tany na vitan'izany ho anao, mivalinde zao hoe Andriamanitra, Andriamanitra na vitan'izany. Tena tianao loatra Andriamanitra. Androany de te sara aminao ny alano ny fitiavan'Andriamanitra anao lo voalohany indrindra. Na de tsy hitany masonao ary zany, inoko fanofanahy masina androany de amelanja zany ao anatinao. Fa ianao ra lehilahy, ianao ra vehivavy zay manaraka ny fandarana, tianao loatra Andriamanitra. Amin'ny fitiavana lehibe, tsy azo ampitahana fitiavana rehetra zay tiavan'ny olona anao eto ambony ty tany ity. Izany tiavan'Andriamanitra anao, ary izany androany no hitariako anao, izany androany no ampitodiako anao hitodika amin'ilay tena tianao marina, tsy misy fitaka, tsy misy fiatsaram-bela tsy, ary efa miporofony tamin'ny nanomezana ianao ny zanany latokana izany. Averiko ihany hoe iza teto amin'ity tany ity nafoy ianao ny zanany latokana zany, fa Andriamanitra nafoy an'izany, nafoy an'izany ho anao. Inona ny antony narifozany an'izany? Voalazany Jaona teo manao hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Eno iany zany fitiavan'Andriamanitra zany, eno iany zany fitiavan'Andriamanitra izany. Io Jesosy nomeny atsika mba ho fanafody lehibe, hialan'ny fahaverezana rehetra zay misy eo amin'ny fiainantsika, mba akanesantsika na higokatsika izany atao hoe tena fiainana. Betsaka ny fahaverezana, fahaverezan-kevitra, fahaverezam-bola, fahaverezan-tokantrano, fahaverezam-piainana, fahaverezam-piadanana. Izany iny iainany zanak'olombelona. Fa Andriamanitra nanome atsika ny fanafody na ny remède ho amin'izany, cadeau spécial ho antsika olombelona, ho anao izay manaraka ny fandaharana, ho anao mihitsy zany. Tena tianao Andriamanitra, tena tianao izy. Ozy angamba ianao hoe zany ve, ary za tsy tena matsapa an'izany, androany te hilaza aminao fa tianao loatra Andriamanitra. Ianao mihitsy ny tena tiany, tsy hoe tsara kory ianao na manam-bola na endriendry kokoa na malala fomba ny tiavan'Andriamanitra anao, fa zao volazany tenin'Andriamanitra hoe folom-bola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy. Zany hoe na de itsika zay matsara mpanota indrindra amin'izao fiainana zao ary. Tiatsika Andriamanitra, tena tianao Andriamanitra, tena tianao Andriamanitra. Tsy fitiavana molotra zany fa fitiavana na ranasy. Porofon'Andriamanitra izany tamin'ny nanomezany atsika ny zanany, de tsy iza fa Jesosy Kristy. Nomen'Andriamanitra anao zany zanany zany, amin'ny tian'io ty de ampahafantariny anao zany. Fa ianao io na iza tsy fantatro, na mbola tsy nivavaka mihitsy na efa nivavaka, nahoana mety trangan-javatra eo amin'ny fiainanao, de ambarako aminao fa ianao de tena tian'Andriamanitra. Averiko ihany hoe tian'Andriamanitra ianao, tena tian'Andriamanitra ianao. Ry havano, ahoana nanehoany an'izany?
toy izao ahoana nanehoany an'izany toy izao no nitiavany ianao nomeniny zanany latokana ry havanao na lehibe de lehibe tahaka izany raha ny fitiavan'Andriamanitra nanome anao fanomezana izy raha tsy raisanao nge le fanomezana de tsy afaka ho sokafanao tsy afaka raha lamba tsy afaka ho tafinao le izy ao tsy afaka inana raha sakafo tsy afaka ny azo sy sitraka izany fanomezana zany ianao raha tsy raisanao zany Andriamanitra zany nanome Andriamanitra de efa ela no tianao Andriamanitra de efa ela naneho fitiavana anao tena tianao Andriamanitra amin'izao fotoana zao mety marary ambo fandrina ianao tenao nga mamiteny zalo tena tsy tian'Andriamanitra kapohany tena faizina non c'est faux tian'Andriamanitra ianao tena tian'Andriamanitra ianao hoy zay ngamba ianao hoe fa maninona raha nohatr'izao aza make teny mihitsy aloha hoe tsy ten'Andriamanitra mihitsy tena izy no mikafy anay izy mihitsy mikapoka anay izy mihitsy mampijaly anay azafady aloha tompoko fa io Andriamanitra io de Andriamanitra fitiavana izy tena tianao izy ary ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra de izao hoe mahatsara ny fiainan'ny olona ary androany de izao hoe te hizara aminao amin'ny tapany fahatelo farany hoe inona avy ireo zavatra raisin'ny olona rehefa tonga amin'i Jesosy izy fa izao aloha faharoa de izao hoe raha tianao ary ny ahita zany zavatra tsara ataon'Andriamanitra zany izao kosa aloha na inona namen'ny olona anankiray anao tsy mety andray ve ianao de afaka ny andray azo an'le izy ve ianao namen'ny olona zavatra hoe men'ny olona vola be ianao amina miliara ataovy amainina ihany aloha namen'ny olona tany ngeza be ianao kanefa ianao tsy mety mandray anazy de ahoana ary de azonao ve le izy tsy azonao le izy de ohatr'izay koa ianao ihany namaly azy ry havanao raha nanome atsika ary Andriamanitra ny Jesosy Kristy ilay zanany natokana kanefa tsy mandray an'izany tsika kanefa tsy raisitsika le izy tsisy ninina ho azotsika eo zay zany ny tapany faharoa de zao hoe tsy maintsy raisinao le fanomezana anjaranao zay ny anjaran'Andriamanitra tianao izy tena tianao izy tena tianao izy tena tianao izy nanolotra izy efa nanolotra izy de ny zanany latokana mba ho anao faharoa de ny anjaranao de izao hoe raiso ary le fanomezana raiso le fanomezana de tsy iza fa Jesosy Kristy raiso le fanomezana eo amin'ny fiainanao aza miandry fotsiny hoe de hitako ny ataon'Andriamanitra efa ela Andriamanitra no nietsika efa ela Andriamanitra no nampiseho ny fitiavany nanolotra ny fitiavany nanao etsika mba ho fitiavana anao fa ny anjaranao de mandray an'izany mila ianao mandray le fanomezana ahoana raha fomba andraisana an'le fanomezana ahoana fomba andraisantsika ny fanomezana io cadeau lehibe de tsy iza fa Jesosy Kristy voalohany aloha araka ny Romanina 7:9 de mila inonao amin'ny fonao mihitsy fa Jesosy no mpamonjy anao araka le tenin'Andriamanitra te hoe mba tsy ho very ozy izy ny bokin'ny Jaona fanana fiainana zany hoe mamonjy atsika ho iala fahaverezana rehetrarehetra zay kalazana fahaverezana zay misy eo fiainantsika hoe fahaverezam-bola fahaverezam-pahasalamana fahaverezan-kevitra fahaverezan'ny fiadanana zay rehetrarehetra tsapanao hoe fahaverezana izy no mahafaka an'izany ke tonda atsika amin'ny fiainana mila inonao zany amin'ny fonao zay fomba andraisana azy ary amin'ny vavanao araka ny Romanina 7:6 azafady zao voasoratra hoe satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary minao fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vontsena ianao zany hoe fandraisana an Jesosy zany de hoe finoana aloha fa mariny zany fa izy no mpamonjy anao ka inonao amin'ny fonao sy amin'ny vavanao zany hoe tena ampandrosoanao izy manomboka izao ho tena mpamonjy ny fiainanao zay no fomba fandraisana anazy fa tsy ampy zay be de be no mijanona amin'izay fotsiny hoe eny de eto ampiandrasan'omby eto azany ozy ny sasany de efa vita fa efa an Jesosy tsy mbola mahita tsy mbola mahazo tsy mbola mandray zavatra izay nomen'Andriamanitra noho ny fanatonana an Jesosy isika mandray le fanomezana lehibe isika raha izay fotsiny satria voalazany tenin'Andriamanitra Matteo 7:20 Matteo 18:20 manao hoe fa na aiza
ny angonandrona telo amin'ny anarako dia eo avony zany hoe ny fandehanan'ny olona makany am-piangonana izay anompo am' Jesosy Kristy marina izay mitondra ny olona ao am' Jesosy Kristy marina izany no fandraisana an'le fanomezana tsy ampy fotsiny ny finoana atao fosiny saina fa mila miasiste mila présent any am'le fanatrian Jesosy ianao ry havanao raha ohatra ve no tady zavatra any am' Jesosy nefa ohatra hoe Jesosy any Mazenga ohatra nefa ianao any Tamatavy ohatra fotsiny zany ataoko zany hoe any am'le lieu any am' toerana zay misy an Jesosy tsy maintsy présent ianao fa izany no andraisanao azy ahoana zany le fandraisana an Jesosy hoe mila manaiky azy am' fonao am' fisainanao ianao am' vavanao fa izy no mpamonjy anao hiala am' karaza-pahaverezana rehetra andehananao ho any am' fiainana na anovany tantaranao ho any amin'ny fiainana ry havanao ary faharoa de zao hoe tsy maintsy mandeha any am'izay misy an Jesosy ianao tsy ampy fotsiny hoe efa ato an-trano koa zangamora tsy makany am-piangonana de tsy mivavaka be de be ny olona manao an'izany ry havana fa disy zany hoe hijanonao an-trano fotsiny isika fa voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa naizanaiza angonandrona telo amin'ny anarako izy Jesosy de eo ampovoany tsy maintsy makany amin'ny fiangonana izay ahafahantsika miona am' Jesosy miresaka am' Jesosy miaino ny teniny ary izay indrindra ny epitako am'le tapany fahatelo zay manao hoe ireto izay misy tombotsoa vitsivitsy zay ambarako amintsika am'ty anio ity tombotsoa vitsivitsy be de be tombotsoa fandroany de hijery teboka vitsivitsy izay etiko aminao hoe ohatrany ahoanavy reo tombotsoa raisinao rehefa mandray le fanomezana ianao na tonga am' Jesosy ianao ile fanomezana men'Andriamanitra anao ka tonga reo programa an'Andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainanao tsy ndriko aloha hoe tsy ho tanteraka mihitsy ary tsy ho tsapanao mihitsy ireo programa tsara hanovana ny fiainanao am'izany zavatra tsara izany ho ataon'Andriamanitra zany ratsy manapa-kevitra ianao manaiky an'le fanomezana de tsisa fa Jesosy Kristy jerentsika ary amin'ny Tsipiriany reo teboka vitsivitsy hoe inavy reo tombotsoa izay zaraina amitsika ary rehefa tafiditra am' Jesosy tsika inavy reo tombotsoa izay zaraina amitsika rehefa tafiditra am' Jesosy tsika satria tsisy hoe tafiditra am' Jesosy zany de comme ça zao fotsiny ve fa tena misy tombotsoa zay le hoe programa tsara an'Andriamanitra avelao ho tanteraka amin'ny fiainanao zany rehefa mandray le fanomezana ianao inarany tombotsoa anankiray voalohany de sorona reo ratsy na blocage karazana ozina na fanaratsy izay fototra ny olana eto am'ty tany ity averiko zay teniko zay esorona ireo ozina na ratsy blocage na fanaratsy any ko izay fototry ny olana eto am'ty tany ity ry havanao tiako ny mampahery atsika hoe ny zavatra rehetra mitranga hita maso ange de zao hoe resaka ara-panahy daholy ny ao ambadiky ny tsy fetezana rehetra ao fiainan'ny olona de resaka fanahy io fanaratsy zao koa nefany ny lalana ihany koa hitondran'ny olona ho any amin'ny fahombiazana atonga ny fiainan'ny olona ho amin'ny fiainana tsara indrindra de ny fanan'Andriamanitra koa miasa ao anatin'izany resaka ara-panahy zany noho izany de zao tsy afaka hiala amin'ny olona betsaka ny olona manao filazana etsy seroa mateteny aminao hoe fitaky reny ngattonanao any am' Jesosy izy fa hoe manala fanaratsy ny ody ratsy ny famosavina ony zany lazain'ny olona amin'ny karazana filazana maro isan-karazany kanefa izy tsy mitonanao anatona Jesosy zany tsy marina zany tsy marina zany raha misy zavatra afaky ny olona ny ambadika any azadino fa tsy maintsy misy tambiny zany na ihany ko hoe misy fanahy na mpidirina ao anatin'le olona fa izao ny fanafahana azo antoka indrindra ry havana ary zay le tombotsoa voalohany izay raisinao io tsy fantatra hoe inavy ny karazana tsapanao hoe sakana eo amin'ny fiainanao ry havana ato am' Jesosy ihany ny fanatonanao an' Jesosy de izao hoe izany indrindra satria raha tonga ianao izay anasana ianao fiangonana refi androndra kely isaky ny talata sy alakamisy
de misy fa afaka fanafahanao anafana izany ozina sy ratsy eo amin'ny fiainatsika zany. Ela angamba manandrinao tsy haiko hoe efa firy-taona zay tsapanao mihitsy tsy mety ny sokatra mihitsy ny fiainanao. Afaka ny sokatra ny fiainanao ary garanty fa tsy maintsy misokatra ny fiainanao rehefa tonga ianao atao am' Jesosy ary ao anatiny zany fotoana zay fanesorana zany ka tonga ianao tsy maintsy miala aminao zany. Any Malakia 3:7 zao milaza ny tenin'Andriamanitra hoe voaozona amin'ny ozina ianareo zany hoe tena misy ny ozina. Betsaka ny olona eto ambony ty tany ty tena voaozina mitondra ozina izy ary tsy azony mihitsy hoe fa manina raha fiainako tena ohatry zao foana e tsy azoko mihitsy e ekeko eo kosa hoe misy ny mpamosavy sy ny sisa anisany hery ratsy zany a. Izay mila isorona eo amin'ny fiainatsika ry havanao raha tongotsika manatona an' Jesosy any amin'ny fotoam-bavaka any amin'ny fiangonana de anampy anao ny mpanompon'Andriamanitra ho amin'ny fanafahana ireo fatorana. Ela angambany anao tamin'ny fantrana fa teo afaka ianao ry havanao tonga ava mandray ny anjaranao. Avelao Andriamanitra natateraka amin'ny programa tsara tena nangotana anao ao anatin'ny ozina zava-dratsy io ka nananao fiainana ary fiainana be dia be. Zay aloha tombotsoko avan'izay aza mitsanina fotsiny eo am-pandriana aza menimenina sy mifamezatsiny lava tadidio fa ianao de tompona ndraikitra amin'ny tenanao oeto ny tongotrao de mandehana ry havana mandehana manatona an' Jesosy anesorana ireo zava-dratsy eo amin'ny fiainanao anongotana rehefa matonona amin'ny fiainanao. Ianao za mieritreritra fa mahay manala tena ao an-tranao fotsiny hoe zangy efa ela mihitsy teo afaka amin'ny fahatorana ny zava-mahadomelona angamba ozy ianao zangy efa ela mihitsy teo afaka amin'ny fahatorana amin'ny zavatra maro isan-karazany. Tsy ariavana tsy mahay manafaka ny tenanao ianao fa izay nanomezana ny Jesosy mpamonjy atsika ary ny fanatonatsika azy mandeha maka ny am-piangonantsika de anampy atsika ny mpanompon'Andriamanitra anongotra izany amin'ny anara-maheran'i Jesosy fa tsy maintsy afaka ianao kanefa ianao ny mandray ny fanapa-kevitra ho tonga hiala amin'ny toerana misy ianao ka hamonjy ny fotoam-bavaka. Manasa anao zay ny alahady maraina amin'ny 7 amin'ny 9 amin'ny 1:10 ary ny amin'ny 2 sasany ny tolakandro eto Antananarivo ianao de manasa anao mety efa imbetsaka nandrenesanao fandaharana na mety sambany ianao nanaraka ny fandaharana de manasa anao zay tompoko tongava andray zany tombotsoa lehibe fanafahanao men'Andriamanitra anao zany. Faharoa de zao inona koa raha zavatra raisinao rehefa tonga am' Jesosy ianao. Faharoa de zao reo programan'Andriamanitra teny fikasan'Andriamanitra rehetra izay nomeny anao izay voasoratra ary voalazany mikasika anao de ho fantatrao zany ary hitranga sy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Aleloia. Ahoana le tenin'Andriamanitra teo ny afantatra ianao hoe inona ireo teny fikasan'Andriamanitra momba ka tokony iainako ka tokony ho tanteraka eo amiko satria ahoana moa no andraisanao zavatra tsy fantatra mila fantatrao inona avy reo tombotsoa teny fikasana izay nambaran'Andriamanitra izay tokony ho fantatsika ka ho tanteraka eo amin'ny fiainatsika. Sao aloha fanamariana betsaka ny olona manana olana efa mivavaka izy efa manana an Jesosy izy de teteny ohatrany tsy marina hoe rehefa mivavaka zany manatona an Jesosy zany de ohatrany tsy marina zany hoe mety foana ny atao satria ny atao de zao misy foman'Andriamanitra zay mbola tsy azony ao. Andriamanitra ke tsy laza hoe tsisy olana mihitsy rehefa tsy hanompo azy ianao fa izao ny lazay ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra de manala atsika amin'ny fahaverezan-kevitra rehetra zay mety mandalo ho lasa hivadika fiainana zany. Jereo ny Baiboly jereo ny tenin'Andriamanitra ohatra maro be reo mpanompon'Andriamanitra ry Daniel ry Josefa nanompo an'Andriamanitra velona izy reo ary tena nanompo tamin'ny fony rehetra fa saingy zao misy reo olana maro isan-karazany fa tamin'ireny rehetrarehetra reny de izao hoe misy vahaolana be foana mahagaga nomen'Andriamanitra fa izao tsy tonga fiainanao zany raha tsy fantatra hoe inona lazain'Andriamanitra manoloana n'ity olona ity ohatra anankiray ary nambarako amintsika zay vahoaka an'Andriamanitra manaraka ny fandaharana ozy izy ny Salamo 7:4 miravoravo amin'i Jehova ianao de omeny anao zay riny fonao. Ry havanao na iza ianao miaino efa tonga amin'i Jesosy ka manana olana amin'ny fotoana zay monomonona anao ka tonga anao manjony dava de tsy ho tonga aminao ny vahaolana
fandriamanitra laza amin'ny Salamo 7:4 hoe miravoravoa amin'Andriamanitra ianao. Zany hoe asa io fa faly ianao na de misy zavatra tsy de tsara raha hitanao, olana tsy mety, zavatra tsy milamina hitanao, fa raha amin'io ianao ny faly, akasitraka, miravoravo, de ahoana ozy izy? Omeny anao izay rin'ny fonao. Zany hoe hiala ny olana, ho lasa zavatsoa le izy, hivadika ao fahasoavana amin'ny fiainanao le izy raha ohatra ka hifaly ianao. Betsaka ny kristianina manana an Jesosy tsy mahay an'izany, tsy ampy izy. Ozy ny fitenin'ny olona tsy ampy bala izy. Inona le bala io? Le tenin'Andriamanitra. Tsy fantany hoe ahoana ny tokony atao. Raha tsy tonga any am-piangonana angetsika tsy mahay an'izany. Raha tsy ny tenin'Andriamanitra zao ianao de tsy fantatrao zany hoe zany ny tokony atao, hoe vola zao misy vola ilaiko de zany mahatonga anao tsy mahita toro lava, mahatonga anao mikizitina lava. Tsy ariavana, vao may tsy misy vahaolana. Fa raha tianao toaingana vahaolana androany, anio izany ny foman'Andriamanitra. Araka ny Petera voalohany, Petera 2:1-4 zay mitantara hoe ny teny fikasan'Andriamanitra. Nge vakiko amintsika zay tenin'Andriamanitra zay. Petera 2:1. Andininy 4. Petera 2:1-4 zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afanandositra ny fahalotona izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Averiko, ary izany no hatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afanandositra ny fahalotona izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Ry havana, izany no hatanterahany amintsika ny teny fikasana sady soa, zay le teneniko anao hoe avy ianao Andriamanitra natateraka amin'ny programany izay tsara indrindra ao amin'ny fiainanao. Izany no hatanterahany teny fikasana sady soa no lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao. Ka ahoana ozy izy? Mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra. Io teny fikasana io de tsy tonga raha tsy manao le fomban'Andriamanitra. Ny fomba zao tontolo zao de hoe rehefa misy ny problème de zao misy trotoka. Zany ny fisainan'ny olona, ny fomban'ny olona de rehefa misy ny olona de ndana mivary lavo, ndana mba manaonao foana kely. Fa ny fomban'Andriamanitra de hafa mihitsy ao anatin'ny zavatra mitranga ary tokony hideran'Andriamanitra ianao. Ozy ny Samuela hoe izay manome voninahitra n'Andriamanitra de omen'Andriamanitra voninahitra. Zafady averiko kely izy hoe izay manome voninahitra hoe Andriamanitra de omeko voninahitra. Zany hoe raha me voninahitra n'Andriamanitra fotsika ao anatin'ny tranga ny zavatra rehetra mitranga, izany zany ny fomban'Andriamanitra izay mila ianarantsika, izay mila haitsika mba hahafahantsika miatrika ny zavatra rehetrarehetra. Ka ny zavatra rehetrarehetra de tonga zanatohatra ampisonitra ny fiainantsika satria izay ny programan'Andriamanitra hoe ninona mitranga amin'ny fiainanao de zao hoe zanatohatra zany hiakaranao amin'ilay tsara indrindra. Marina fa mety nampijaly anao ny devoly, fa tonga anao zany ho tonga atao amin'i Jesosy ka hoe sorina sy hafana aminao zany zavatra rehetrarehetra zany, atonga ny fiainanao amin'ny voninahitra ny tompo. Ary matsapy ianao efa tonga zanak'Andriamanitra kanefa manana olana hatramin'izao tsy mety miva zao hoe midira manatonany amin'izany fanafahany zany aloha voalohany indrindra. So de mbola misy fanaratsy ao izay tokony hoe sorina fa mijanona amin'izao ianao satria izany ny vahaolana omen'Andriamanitra, foman'Andriamanitra, anafahana ny zanany, anafahana ny olony ka hatanteraka eo amin'ny fiainantsika le fitiavan'Andriamanitra. Ary faharoa de hoe mila fantatra ao ny teny fikasan'Andriamanitra hoe raha izao raha zavatra mitranga, inona ny tokony ataoko mba hampandrisy manoloana ny ady rehetrarehetra misy eo amin'ny fiainako. Betsaka zao raha ny fisainan'ny olombelona rehefa misy manao ratsy ianao de zao hoe mba sio ratsy kosa izy, fa ny an'Andriamanitra tsy zany. Fa raha ozy izy hoe raha anao na raha fahavalonao zomeo hanina, fa raha izany ny ataonao de anangana vainafo tampon-dohany, mora ve zany lolo vainafo zany? Tsy mora zany, fa tsy azotsika zany raha maha olombelona atsika. Raha ny natorantsika olombelona de hoe rehefa manisy ratsy ianao de mba sio koranga. Fa ny an'Andriamanitra tsy zany mihitsy, fa ozy Jesosy nampianatra atsika hoe ozy ny bokin'ny Romanina hoe ozy izy hoe raha anao na fahavalonao izy de omeo hanina izy. Raha mangeta ety izy de omeo rano sotrony. Fa raha anao an'izany ianao ozy izy de anangana vainafo tampon-dohany. Zany hoe ny fanaovana zany zany de atonga anao andresy, fa tsy le hoe
raha ohatra izy ka fingika de asiko fingaka ndray de am'izay amandresy izay zany mbola tsy mety zay, mbola tsy tena mampandresy zay, tsy mbola tena vahaolana zay fa le ao am' Jesosy vahaolana ngeza be, miala amin'ny fahaverezan-kevitra, miala amin'ny fahaverezana ho any amin'ny fiainana. Ny tompony tatsika riavana, avelao Andriamanitra, avelao Andriamanitra, avelao Andriamanitra anatanteraka amin'ny programa zay tsara indrindra ho amin'ny fiainanao, ivavaka ao anao. Ry Andriamanitra raiko misaotra anao raha mbola afaka nanambarany hafatra teto androany. Fantatro fa tena tianay ianao ary manana programa tsara ho amin'ny fiainanay, inona izany ary tena marina izany, mivavaka ho antsiraray avy zay manaraka izao teninao zao aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninina sakany eo amin'ny fiainany de miezitra misogotra miala amin'ny anaran'i Jesosy zany, hidinao amin'ny vahaolana fanasitranana seny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tahirana tsiraray avy. Misaotra ry Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Fanampin'izay tompoko de manasa anareo izay fiangonana Refi-Androndra kely mitsodrano lehibe amin'ny taona vaovao izay irariana fa ho tratrantsika menakavy ny 4 janvier sabotsy 4 janvier de manasa atsika izay fa misy tsodrano lehibe izay ho tanterahany mpanompon'Andriamanitra Randriana Evravelona Dolo fa mivady, ary ny lahady koa 5 janvier, ny sabotsy 11 janvier koa de mbola misy ka ny fotoana izay mahafaka atsika de afaka tonga zany ianao, na ianao 4 ny tonga, na ianao 5 ny tonga, na ianao le 11 janvier no tonga, fa ireo andro ireo zay 4 sabotsy 4 janvier, ny alahady 5 janvier, ny sabotsy 11 janvier de samy fotoana andraisana tsodrano avokoa de anasanantsika tsiraray avy tompoko amin'ny fotoana io, izay fotoana lehibe iantoka ihany koa atateraka amin'ny programan'Andriamanitra tsara indrindra amin'ny fiainantsika amin'ny taona vaovao ho avy io de mirary ny fahatongavantsika. Zay zany tompoko fa de mandra-peona tompoko, veloma daholo tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana Refi, Androndra kely.